Tokola sy tokovavy, ianareo ray aman-dreny am-panahy, ianareo ray aman-dreny soky zandry mahalasana, ianareo reny tapiny finosana. Voi amici delle Malagasy, isika mpiara-miasa. Amin'ny kafaliana lehibe no resaky fitenenana eto, manoloana anareo amin'izao lanonana tsotra. Nefa iveriko fa manan-danja satria tonga eto isika mifampirary soa amin'izao asaramanitra zao. Ka ny voalohany teniko dia misaotra anareo tsirairay avy aho namaly ny fanasana izay nataony maso ivoho. Koa noho izany dia tsy ho lava taria aho fa mitondra ny teny fiarabana sy firarian-tsoa ho an'ny isa-tokoana maravarana amin'izao taona vaovao izao. Hitondra soa sy fanambinana ary fahasalamana ny taona 2024. Tsy ho rovi-damba ririnina, tsy ho vaky vovonana fahavaratra, tsy ho tapasalaka vory-vahoaka, fa kosa tahaka ny voara-be eny an-tsaha ka izay tarafina ho maitso avokoa. Tsy ho diso ny sambatra ary tsy ho laozany mananjara ary ho taonjina ny taona 2024, tsy laitry ny atambo ka mihim-bavaka ary handray ratso-drano amin'izay rehetra tao. Ampiny soa sy ny tsara ny isika mianakavy. Manaraka izany fotoan-dehibe tsy misy ohatraoka dia manararaotra mba mitondra tenikely sy afaka amintsika Malagasy iray tanindrazana. Raha voavoateny hitantana amin'ny maso ivoho ny tena tamin'ny voalohany taona iny, dia anisan'ny zavatra tonga tao anatin'ny eritreritro sy ny saiko ny hanao-laharam-pamehana, ny hanatsara sy hanamafy ny fifandraisana amintsika iray tanindrazana izay monina eto Italia. Koa noho izany dia ambara fa misokatra sy midanadana ho anareo ny maso ivoho tompolahy sy tompovavy. Hiezaka izay mpiara-miasa hanao izay tasy ny herinay araky ny fahafahanay manao izany. Fahalohany farany dia tsara ny mampafantatra antsika fa nisy ny atao hoe forum de diaspora tany Madagasikara tamin'ny taona lasa iny izay mikarakara ny fitondravam-panjakana. Izy io dia fivoriam-be izay nanasana ny zanakam-pelezana malagasy rehetra maneran-tany ho fanovozan-kevitra ary ho fokoan'aloha amin'izay mety anjara biriky azontsika entina hampandrosoana ny tanindrazantsika. Koa dia rehefa avy eo omentsika anareo matoa Damalakodonasely izay mpanolosaina ara-toekarena eto amin'ny maso ivoho fitenenana. Izy moa tsy izoviana amintsika intsony ka hanotra antsika ny fehi-kevitra izay nivotra tamin'izany fivoriana izany. Ary farany fa za moa tsy lekika abany fa dia tiako no mampahafantatra antsika fa misokatra zao ny atao hoe compte Facebook ny ambasady izay ataoko hoe fitaovan-tseratsera ahafahantsika mifampita vaovao. Ary manaraka izany misy maheritreritra ty fanatanterahana azy dia isika mianakavy. Isa-taona any Frantsa dia misy any atao hoe rencontre nationale sportive na taonambe ny momba ny resaka fanatanjahantena izay karakaray ny teratany malagasy misy izy amintsika. Raha ny faniriako amin'ny tantarana firenena dia mba handray anjara voalohany amin'izany tsika amin'ity taona 2024. Eto dia mamerina ny saorana erakoeran-tsaina amin'ireo namana rehetra izay mifanoentana tamin'ny fikarakarana sy ny fanatosana izao lanonana izay atao hoe tsotra nefa manan-danja ho antsika izao. Izay ny hoe lafa dia mankasitraka tompolahy, mankatelina tovovavy.